Nareo rehetra niriavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady fahaenina manaraka ny epifania sady alahady mamarana ny epifania amin'izao taona 2024 izao ity alahady ity. Eo anivon'ny sahany Efjekema dia alahady tondranam-bavaka ny asantsika ao amin'ny arsiva ary eto amin'ny fitandremana misy atsika dia ankalazana an'Andriamanitra noho ny alahady ny ankonana. Lohahevitra iompana ny perikopa Efjekema dia le manao hoe mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Manana fandarana ny maro amintsika fa azontsika rany ny mifafana koa ny fizotran'izao fanimpom-pivavahana izao. Ndeha hitsangantsika hira ny hira fanentanana azakazaka masina. Iombona amin'ny fideranan'ny tompo araka ny salamo voalahatra isika riavana. Hoy ny mpanao salamo, endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka misombotra dia misombotra iarona, izay mitsororoka moro-tongotra akanjony, tahaka ny ando anermonina, izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziony, fa voadidiny Jehovah ho ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Amen.
mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay io, isaoranay ianao satria eo aminay mandrakariva ny tananao. Manohana anay ianao, mitantana anay ianao, manome ny sahazahoanay ianao. Dia rainay ianao fa Andriamanitra tsara fo, ka na dia tokony ho very sy hoelohina mandrakizay azy izahay, dia indro raisinao ampitiavana amin'izao fotoana manokana eto amin'ny fitandremana misy anay izao. Tsy mitodika amin'ny tsirairay fotsiny ianao, fa mitodika amin'ny isan'ankonana, koa ankasitrao Tompo itony fotoana itony. Misaotra anao fa niaro anay tamin'ny loza ianao raha nandalo teto Madagasikara ny rivo-doza ary namakivaky ny faritra misy anay. Andriamanitra, mbola mahajoro izahay fa eo kosa ny kristianina namanay mbola sahirana amin'ny fanadiovana, amin'ny fanarenana ny rava. Fa na izahay na izy ireny dia fantatray amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro atsiarovana nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izao. Na izahay na izy ireny dia fantatray feo ambany masonao. Ekeo ary ny hitarika ny fotoana rehetra nona ny naranao masina amin'ny alalan'ny fanahy masina, na aiza na aiza manerana ny tino sy ity. Tsy mitodika amin'ny tenanay fotsiny itony fanompoam-bavahana itony, fa hitodiana amin'ny hafa sy ny manodidina koa, ary ny amin'izao anio izao dia iarahany Efjekema miondrika alohan'ny seza fiandriananao no ny asany Efjekema eo anivony Arsiva. Koa manatrefeny koa ianao ny amin'izany antony manokana izany. Engane ny fanahy masina hitarika anay mba ho fanomezam-boninahitra anao ary ho fandrenesana ny sitraponao itony fotoana itony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hieno hiampanajana ary etredy tsara ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika fiangonana. Voasoratra hoe, minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika isan'ankonana sy ny tsirairay ry havana. Andehary anaraka izao tonom-bavaka izao, iaiky ny tsy fahatanterantsika ary angata-pamelana
amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Mitodika mivantana amin'ny tsirairay ary mahatsiaro ny ankonany ianao Andriamanitra. Raha notsaivina teo ny sitraponao manambara hoe mino an'i Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Misaotra anao izahay fa mbola havitiavanao Andriamanitra ny anambaranao ny sitraponao ho fanitsiana izay diso, ho fampaherezana, mba ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra ny olonao. Kanefa Tompo, nomenao finoana tamin'ny toriteny izay nambara ny fampianana izay norenesinay izahay, fa tsy miorina amin'ny finoana. Raha tonga ny fizahantsoetra dia misalasala ny aminao sy ny herin'i Jesosy Kristy izahay. Raha tojo ho fifaliana dia tena manadino anao izahay, mihevitra ho mahavita ny tenanay. Dia mifangaroaro anatin'ny ankonana ny fisalasalana sy ny finoana. Indraindray ny ray aman-dreny dia manao tsinotsinona anao fa ny zanaka no mandroso amin'ny fanoran-teny. Indraindray ny zanaka variana fa ny ray aman-dreny milofo dia milofo amin'ny fanompoana. Raha vanginao ny tokantranonay dia menatra tokoa izahay. Ekere ny amelanay amin'ny fahadisoana vitanay, ny amin'ny fisalasalanay ny aminao Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary amin'izao sisa izao, avaozy orina marina ty anatinay ny fanainao masina, mba hanananay finoana matanjaka, ka ho marina aminay ny teny hoe mino an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Fa vokatry ny fisalasalana sy ny tsy finoana indrindra koa dia maniasi izahay manao zavatra mampalahelo ny fanainao masina, ka indreto miondrika ampanetreteny, mangataka famelana aminao ry Andriamanitra ray, ny amin'i Jesosy Kristy. Azafonao izahay, zanaka tianao izahay, hievery momba anay tsiraray avy, manomboka mikely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Avereny ho zanaka malalanao amin'ny alan'i Jesosy voaombo teo amin'ny azo fijaliana ny vahoakanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ho antsika izay nibebaka marina ry havana mitsangana andray ny teny somafaly omeny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo, zanako mafinatrava Efraima, zaza malalako va izy, no dia fatra-pahatsiaro azy isaky ny tezitra azy. Noho izany dia honena azy ny foko, amindra fo aminy tokoa aho, hoy Jehova. Voavela ny heriko areo ny anaran'ny masina, midera ny Tompo. Significa
satria navelan'andriamanitra ny fahadisoana sy ny fahotantsika ndeha amin'ny fifaliana no rahantsika manonona ny fanekempinoana araka ny voasoratra amin'ny fanekempinoana larana fahatelo manao hoe mino an'andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavany antsika, fa fony-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamanina ary fiainana, izy dia tsy miova ao maro isan'io ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny nanambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany no anaovana batisantsika ho tena iray. Ny fandresena izay mety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombohy ny fononay. Amen. So
hatrany ny mpitantsoratra ny fiangonana mitondra ny tsara ho fantatra momba ny asa eto amin'ity fitandremana ity. Manoho izany isika ry havana ary mampita amintsika ny taratasy voaray avy amin'ny birao mpiandraikitra Foibe voasonian'ny sekretera jeneraly FJKM. Fintinina arak'izao manaraka izao. Ialohavan'ny teny izay mbola ifanentanantsika mandritra ny efataona manao hoe maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Noho ny fandalovan'ny rivodoza gezany ny 10 febroary lasa teo, rahantsika mahafantatra tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao na ny fiangonana na ny fanjakana fa voamafy tamin'izany Tomasiny ary voakasika tamin'izany indrindra ny sodapartany Tomasina vavahadin'ny filazantsara laharana 130. Maro ny fiangonana rava, betsaka ny sekoly izay rava ary fianakaviana kristianina maro koa no nidona pahoriana rava fananana very asa ary de sahirana manao ny fanarenana ny simba sy miarina eo amin'ny asa fiariana. Arak'izany ary havana ny fivorian'ny birao mpiandraikitra Foibe ny zoma lasa teo dia nametraka fandaminana toy izao ho fanangonana vola sy fanomezana iaraha-mientana amin'izany vona lehibe mahazo ny mpianakavy any Tomasina izany. Ny an'ny fanjakana moa efa retintsika raha teo. Voalohany isa sodapartany amin'ireo sodapartany efatra manodidina dia samy anatanteraka fanompompivavahana ho fitondrana mambavaka. Ny sodapartany Tomasina vavahadin'ny filazantsara anio tolakandro amin'ny 3 ora sady efanao ny fanangonana santatra mba azahoany ny sodapartany mandray anjara amin'ny fifanohanana. Ho antsika eto Antananarivo andrefana ry havana dia eny amin'ny FJKM ziona fahazavana Nosy be no totosainy zany anio tolakandro amin'ny 3 ora. Asaina isika rehetra ho tonga eo-mpoam-panahy ny amin'ny vavaka fa ho tonga koa hitondra izay mety azontsika entina na fitaovana ilaina amin'ny fanarenana na vola na sakafo ilaina andavanandro, tsy hoe ilay mora simba rahampitso fa ilay azo tehirizina satria any Tomasina nitondrana ny fanomezana ry havana. Anio tolakandro amin'ny 3 ora ziona fahazavana Nosy be. Fa iombonana kosa manerana ny sahan'ny FJKM amin'ny zoma ho avy izao dia isy fiantsona antsika mpianakavin'ny finoana anao rodobe fanolorana na teleton. Ny zoma ho avy izao antsona amin'izany ny mpitandrina, ny dekona, ny loholona hitarika amin'ny fanatanterahana ny fanomezana sy na ara-bola na ara-pitaovana. Ny zoma zany izay antsona dia ny mpitandrina, ny dekona, ny loholona mba ho mpitarika ny amin'ity vonjovona ity eny amin'ny kianja Barea Mahamasina. Mitohy ny sabotsy izany ka ny antsona indrindra dia ny sampana, ny sampanasa, ny asa ny fikambanana velona rehetra isam-pitandremana ao amin'ny fiangonana miaraka amin'ny tanora sy ny mpianatra. Ny sampana, sampanasa, asa fikambanana, ny tanora sy ny mpianatra hitarika ny fanatanterana ny fanomezana samihafa amin'ny endriny samihafa isika voatontonona teo ny sabotsy 20 febroary. Ahoana ary ny atao amin'izany? Izay azon'ny tanana omena dia omeny. Hoy ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM raha tonga teto izy nizoma lasa teo nao fampianamomba ny fianakaviana hoe misy manontany hoe kasika moto ve azo atolotra? Atoloro daholo izay azontsika atolotra. Misy olona manana moto fa ny kasika lasany rano dia ilaina zany izay. Izay azontsika atolotra.
ho tsaroany entiny hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome. Raha manana ianao tanora akanjo anankiroa fa tsy hoe mihoatra ny roa, manomeza fa misy tsy manan-kitafy ihany fa lasa ny rano daholo ny fitafiany eny ankoditra sisy. Fa tsy manao hoe inona moa zany no meko za tanora ty. Kredy ary mbola angatahany dada sy neny gote moa dia efa tsy lazaina intsony. Fa izay anananao omena. Mandihana ary tanterao toy ny ho an'ny tompo ny fanomezana. Dia toraka izany isika tsirairay. Afaka manome isika fa tsarovy, mbola misy latsa-danja no izasy ianao. Any amin'ny sodaparitany Tomasina, vavahady ny filazantsara no nivona izay nahazo. Fa momba ny alady maraina. Alady maraina ny fiangonana tsirairay ho ny taratasy na ny fitandremana dia samy anao rakitra sy fanangonana manokana. Ho antsika dia tsy nangatakando isika araka ny fanapahan-kevitry ny bilao ny fitandremana, fa anio no tanterahana ny rakitra ka ny rakitra faefatra voavorintsika amin'ny tian'io ity dia atolotra ho vonjovona ho an'ny sodaparitany Toamasina. Fa ny fandorana manokana kosa dia raisina ao amin'ny sekretera-pandrarà mandritra n'izao herinandro miditra izao. Ny rakitra izay voavorintsika dia terina an'io tolakandro eny Anosibe fahazavana. Ny fanomezana izay angonitsika kosa mbola raisina ny vola, fa raisina koa izay fanomezana azo tsapahitanana hita maso, zavatra ilaina andavanandro na fitaovana entina manarina ny simba sy ny sisa araka ny voalaza teo. Raisina ao amin'ny mpandrarà izany amin'ny andavanandro. Io kosa dia aterina ao Antsahamanitra amin'ny heriny an'io tolakandro manomboka amin'ny rora sasany. Ny synody FJKM no miantso fanompoavavahana ho fiombonana hiatrehana izao vona mahazo antsika izao. Tsarovy ary izay manome amin'ny fifaliana no sitraka Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanao sy ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Hebreo 9:1-10. Ny amin'ny tian'io ity ho an'ny fitandremana misy antsika dia ny rakitra faefatra ary mandavanandro dia makao amin'ny sekretera-pandrarà isika manolotra ireo fitaovana samihafa atsika atolotra hoenti-manana ny fiombonam-po, fiombonam-panahy amin'izao voina mahazo an'ny Tomasina izao. Izay vitantsika dia ankasitrahan'Andriamanitra ary izy hamaly fitiantsika sahady. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Fa mpamarana na riavana dia misaotra antsika rehetra izay nanao tsomby aloha nanatrika ny herinandro ny fianakaviana nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma lasa teo. Ity moa no ataontsika hoe famaranana sady fampiombonana ny isan'ankonana amin'ny atao hoe alahady ny ankonana. Misaotra ny voamera ny ankonana, ny antotanisa, ny tarika antsika sy nanomana izao fotoana izao ary dia hiatrika izany ao aminatin'ny asa vavolombelona isika. Manohy ny fanompoavavahantsika tonga eo amin'ny fotoana ny tenin'Andriamanitra. Miarahaba ny ankizy sy ny tanora amin'ny anaran'i Jesoa. Andeha isika hitsangana hanao ny hira efa voalahatra, mipetraka rehefa vita ny vavaka. Amen.
Arifa afaka isika. Misaotranao izay Andriamanitro amin'izao fotoana nomenao anay ankizy sy ny tanora izao. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay ameno anay, ahaizanay miaino sy mitahiry ny teninao ary miaina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny soratra masina ho raintsika anio dia izay ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 10:7 tapany farany manomboka eo amin'ilay hoe fa ny iray. Jaona 10:7 tapany farany manomboka eo amin'ilay hoe fa ny iray. Rehefa samy nahita dia ho vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa ny iray no ato amiko ary izaho ao amin'ny iray. Amen. Fa ny iray no ato amiko ary izaho ao amin'ny iray. Amen. Ianareo ve raha ohatra ka misy mandrahona na mampitahotra dia mbola savy ianareo milaza marina ihany na samijoro? Izao andehantsika anaraka ny tantaran'i Jesosy dia ho jerentsika hoe Jesosy ve samijoro raha misy mandrahona na mampitahotra. Enoy tsara. Tonga ny andro firavoravoana tao Jerosalema dia Jesosy nitsangatsangana teo ankianjan'ny tempoly. Dia rehefa nitsangatsangana teo izy dia nitangorona ny jiosy. Dia nitangorona ny jiosy izy dia nanontaniany hoe raha ianao ny Kristy lazao marina aminay. Fa namaly azy ireo Jesosy. Efa laza taminareo ihany aho nefa tsy nino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manam-paharaha. Dia hoy koa Jesosy ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino feoko ary izaho malala azy ary izy manaraka ary izaho manome azy fiainana mandrakizay. Fa mbola nampiany Jesosy ihany koa hoe ny raiko izay nanome dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Fa vao nandrian'izany indray reto jiosy reto dia nakavato itorohanan'i Jesosy. Fa hoy Jesosy maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manahoana amin'ireo moa ny itorohanareo vato dia hoy ilay jiosy tsy asa tsara ny itorohanay vato anao fa fitenenan-dratsy satria olona ihany ianao kanefa manao ny tenanao Andriamanitra. Dia namaly indray Jesosy moa izay no asian'ny ray ka ny raha no amin'izao tontolo izao fa nataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino fa raha manao ihany aho na dia tsy mino azy ianareo dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Fa naheno izany indray reto jiosy reto dia andeha hisambotra an'i Jesosy. Fa Jesosy niala teo. Dia izay ilay tantara. Nanaraka tsara ve nareo? Raha nanaraka tsara ary nareo impiry ary Jesosy ny rahonan'ny jiosy. Ry kosa indroa Jesosy teo no norahonan'ny jiosy. Dia inona avy ilay izy? Norahonan'ny jiosy andeha ho torahana vato izy ny voalohany dia ny faharoa norahonan'ny jiosy ho samborina. Fa na dia izany aza ny zavatra nitranga dia nasakana ny Jesosy tsy ilaza mba zanak'Andriamanitra azy ve? Tena tsy nasakana mihitsy fa tena vao maika azy izy ny teny hoe tena Andriamanitra izy. Dia izao isika ankizy tanora ihany koa dia efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy daholo dia zanak'Andriamanitra isika. Dia andeha isika tsy atahotra ihany koa fa sahijoro vavolombelona ho an'ny tompo dia naiza misy atsika na any an-trano na eny an-dalana na any am-pianarana
na any am-piasana na ato am-piangonana dia tsy homenatritsika fa anana fitondran-tena mendrika satria efa manana an' Jesosy isika ao anatintsika. Manana an' Jesosy isika dia manana ny ray ihany koa. Izany dia andehany averintsika ilay andinina soratra masina teo hoe aiza moa misy an'ilay izy? Izay mihitsy. Jaona 7:7 tapany farany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay nomenao anay teo. Ny fanainao masina ane hiasa ty anatinay ankizy sy ny tanora mba haizany mijoro vavolombelona eo amin'ny fiainanay isan'andro. Amen. Iary vavaka isika tompoko. Andriamanitra dia mbola misaotra anao izahay ka tonga eto amin'ny fotoana izay ankalazana ny teny soratra masina ho an'ny vahoakanao. Fantatray tokoa Tompo fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny izay aloky ny vavanao. Koa na ny amaky na ny hitondra ny hafatrao rehefa avy eo dia aoka samy asan'ny fanahy masinao avokoa mba ho tafita any anatin'ny tsirairay avy izany hafatrao izany. Ka ho voarainay tokoa fa mampahafantatra ny asanao ny soratra masina koa amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Iaraka maky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokon'ny Eksodosy. Eksodosy 2:30 andininy 5:10 ka hatramin'ny 9:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Mosesy nihodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra, nitondra ny vady fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vady fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra. Ary ny vady fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vady fisaka. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona 10:10 andiny 1:30 ka hatramin'ny 2:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly
toko fahafolo andiny fahatelo amby roapolo tapany by ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'ny tompo. Dia nakavato indray ny jiosy ka nijiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehako taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy. Ny jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara nitorahana vato anao fa fitenenana ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra amin'ny lalanareo va hoe hoy izaho Andriamanitra ianareo. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana. Moa izay no asian'ny ray, ka ny raha no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izaho zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho amin'ny ray. Dia nitady hisambotra azy indray ny jiosy, fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany andafiny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovan'i Jaona Batisa voalohany, ka nitoetra tany izy. Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe, Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy ny amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa, ary maro no nino azy teo. Ary noho ny ampitso dia niaingy Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana fa izaho dia olona ihany. Ary noho niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita olona maro tafangona tao. Ary hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny anadrara na hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandatsy hankaty aho raha nampanalaina, koa manontany aho, ahoana moa nampanalanareo ahy? Amen.
Mbola manatitra trano fiarabanantsika amin'ny anaran'ny tompony havana ary tononona indray ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika isam-batan'olona sy isan'ankonana tafavory amin'ity alahady atsiarovana manokana ny ankonana eto amin'ny fitandremana misy antsika ity. Ny fanahin'ny tompo hitarika antsika, ampifantoka antsika, ampitombo antsika amin'ny faharesendahatra mba hananantsika finoana fa manambara ny asan'Andriamanitra, mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andininy 420 tapany 2 no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 420 tapany 2 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Kornelio niandry an'i Petera sady efa nampiangona ny havany sy ny sakaizany akaiky. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ry havana dia manao ho zava-dehibe ny fiainan'ny isan'ankonana. Ankonana raha ny soratra masina na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao dia ireo miara-mitoetra ao ambany tafitrano anankiray. Trano no adika ny Baiboly hoe ankonana ao amin'ny soratra masina. Raha ny teny fototra na ny teny Hebreo na ny teny Grika na noratana ny Baiboly dia izay tononona hoe trano no nadika ny Baiboly teny malagasy hoe ankonana. Izay ao ambany tafitrano anankiray no atao hoe ankonana. Manao zava-dehibe ny fiainantsika isa-tokantrano ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary dia nanokana iny herinandro lasiny atao hoe herinandro ny fianakaviana na herinandro ny ankonana. Nanohizana fitaizana ho anisany ankonana eo amin'ny fiangonana na ny fiarahamonina ahafahany mampanjaka bebe kokoa ny soratra masina sy manaiky ny asany tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny isan'ankonana. Andriamanitra tokoa dia tsy miantso olona tsirairay fotsiny fa mitodika amin'ny ankonana manontolo. Maniry ahita tokantrano vontony finoana Andriamanitra ary dia mametraka fa ny ankonana no fototry ny fiangonana. Ny ankonana no sekoly voalohany ho an'ny finoana ary toerana isehoany ny asan'Andriamanitra, toerana anehoan'Andriamanitra, ampahafantaran'Andriamanitra ny asany. Mahavantana ny isan'ankonana ny hoe rehefa misy trangan-javatra manokana, tsingerinandro na aterahana, firosoana amin'ny sakramenta samihafa toy ny sakramentan'ny batisa, ny fanamasinam-panambadiana sy ny hafa, iverina hoe tranga miavaka eo amin'ny fiainan'ny ankonana dia miantso havana sy ny tena sakaiza akaika ny ankonana. Manasa anareo fa tsingerinandro na aterahan'ny dada na ineny na izoko na izandry ity any io ty. Manasa anareo fa iroso amin'ny batisa ny ankonana. Manasa anareo fa tapa-kevitra iroso amin'ny fanamasinana fanambadiana ny anankiray amin'ny zanakay. Trangan-javatra toy izany no anasana. Ary ao amin'ireny fanasana ireny dia misy soratra miavaka andiny soratra masina. Fa ny mahavantana antsika dia hoe aiza ilay toerana? Any an-trano ihany? Espasy mihitsy. Fa adintsika inona ny soratra masina? Tsy hoe manasa antsika anotrina na isakafo ny fianakaviana, fa tena fianakaviana marina izy, kristianina marina, fa manao zava-dehibe ny hoe andao manasa anareo izahay mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, mba hiaino sy hahafantatra izay lazainy ny tenin'Andriamanitra momba ny asan'Andriamanitra.
batisa no atao, mariazy ny totosaina, tsingerinandro naterahana no anasana, fa ny zava-dehibe ao anatin'ny fanasana ho an'ny ankonana kristianina. Raha tena mifototra amin'ny soratra masina isika maha-protestantatsika dia ny hoe andao aloha ihany soratra masina. Indraindray moa ry havana rehefa mariazy dia tsy makany am-piangonana tonga dia any amin'ny espasy. Dia misy fetsifetsy mimpanasa hoe tsy lazaina raha tsy atao am-piangonana ilay toeranay andianana amin'ny sakafo. Soratra masina zava-dehibe ry havana. Rehefa miasa Andriamanitra dia tsy mba manafina ny zavatra tiany atao izy. Ary izany no hitantsika eto amin'ny tantaran'ny Cornelio, arabaina manokana izay mpisehatra eo amin'ny tafika na ny fandriampahalemana fa Cornelio izany dia kapiteny mpitary tafika Romanina, mpivavaka tsara ary novangin'ny tompo ao anatin'izao perikopa izao. Tsy niandry hafatry ny tompo izy hoe ay ho avy zany araka ny fahitana hitako, fa nanasa ny havana izy, nanangona ny ankonana izy ary nasain'ireo mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Mampianatra antsika izany fa tsy ho antsika irery ny soratra masina sy ny asan'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ho antsika sy ny ankonantsika. Ny asan'ny apôstôly toko 10 ary araky ny hitantsika ao amin'ny baiboly manoloana antsika dia milaza momba n'ity Cornelio ity. Manomboka any amin'ny andinin'ny voalohany, fariparitana eo iza moa Cornelio, kapiteny tao amin'ny antokony atao hoe italiana, fanjakana romanina zany, ary ny toem-panahiny sy ny ankonany dia mpivavaka tsara sady mpanao fiantrana izy ireo, eo amin'ny andinin'ny 2 sy ny 3. Fa tamin'ny ora 5 zany hoe tokony tamin'ny 3 ora tolakandro, raha ny fanisana ora amin'izao fotoana izao ho antsika, fa io fanisana ora jiosy, eo amin'ny andinin'ny 7, dia nahita fahitana izy ka nisy anjely namangy azy, Cornelio, efa miakatra eo amin'Andriamanitra ny fivavahanao sy ny asa fiantranao. Ka izao no izy misy lehilahy miara-mipetraka amin'ny Simona mpandokoditra any Jopa. Ampanalao aty aminao izy, fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina anao. Izay ilay tantaran'ny Cornelio. Tamin'izay hoy ny soratra masina eo amin'ny andinin'ny 7, raha voalasa ilay anjely hitany tao amin'ny fahitana, dia naniraka olona anankiroa izy, niampy miaramila mpivavaka anankiray, mandihana alaovy zany Petera, monina ao amin'ny Simona mpandokoditra izany, ka ampakany eso aty fa izay ny fahitana hitako, misy zavatra tian'Andriamanitra ambarana. Dia nandeha nihiraka, raha mijery ny saritany sika dia mandidina ny 80 kilometatra miala eo Jopa makany Kaisara, miainga tany Kaisaria fa tsy Kaisara, nihiraka nakany Jopa hitady an'i Petera. Rehefa hita Petera ny ampitsony iny niverimberiny zany teny zany atao amin'ity toko 10 ity, rehefa tonga tany Jopa izy ka nahitany Petera dia nanambara hoe mitady anao Cornelio. Fa i Petera tamin'io efa nahita fahitana koa, tokony tamin'ny 12 atoandro ny ampitsony nahitany Cornelio ny fahitana, dia nanambaran'ny tompo hoe aza mifidifidy zavatra hohanina tsony fa izay efa namasin'Andriamanitra dia hano. Te ilaza Andriamanitra tamin'ny Petera hoe Andriamanitra dia manokatra ny varavaran'ny famonjena tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny jentilisa koa, mandihana fa izy io lahakanao ho any amin'ny Cornelio. Eo ary havana no mitranga izay ambaran'ny soratra masina eto ambany masontsika. Rehefa nahita ny fahitana Cornelio, eo ampiandrasana any Petera dia efa namory ny havany sy ny sakaizany, ny tena sakaizany. Inona no afatra avy amin'izany? Ny voalohany, miasa ho an'ny ankonan'Andriamanitra, ankonana mivavaka ary mpanao fiantrana no novangian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Petera.
tsy kisendrasendra riavana ka hoe Cornelio ihany na ny ankonana sasantsasany ao amin'ny soratra masina no nivangin'Andriamanitra fa manomboka ny amin'ny Genesis isika dia efa najoron'Andriamanitra zany atao hoe ankonana naka ny sitrapony raha nandrafitra ny fanambadiana lehilahy iray sy vehivavy iray izy ankonana tian'Andriamanitra nandroso tao amin'ny Noa hanavotana an'izao tontolo izao rava nanenon'Andriamanitra raha nanao izao tontolo izao satria niaratsy ny zanak'olombelona dia navotany Noa 8 mianaka izy mivady sy ny zanany nandeha tsororoto ao amin'ny sampy fiara 7 sy 9 ao amin'ny Genesis fa mbola mitsinjo ny ankonan'Andriamanitra ao amin'ny tantaran'ny Josoa 4:12 izay natao ho fototra izao fiantsona ny ankonana izao Josoa dia natsiaro ny vangin'Andriamanitra ka nijoro ho vavolombelona ny hoe izao sy ny ankonako dia nompo an'i Jehova izahay ao amin'ny asan'ny apôstôly izay misy voambolana be indrindra ny amin'ny tao hoe ankonana dia santionany Cornelio izay hitantsika eto ireo mpianatra tranomaizina izay natao batisa izy mba amin'ny ankonany raha iny hoe natahotra mafinika saika nanatsoaka ny sabany saika hamono tena aza mamono tena fahatriany zahay izy sy ny ankonana natao batisa ireo vehivavy manakaja ombambady ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 dia izany ilay filazana hoe tsy kisendrasendra ny amin'ny Cornelio fa efa fomba n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny mijery ny isan'ankonana Andriamanitra dia liana amin'ny fifandraisan'ny mpivady Andriamanitra dia manao zava-dehibe ny fanabeazana ny zanaka Andriamanitra dia mitaona ary mankasitraka indrindra ny fiombonan'ny ankonana na fianakaviana antony-driavana iantsona itony atao hoe alahady ny ankonana itony misaotra andreo 2:10 amin'ny valonjato mahery izay mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra momba ny atao hoe ankonana ny fanomezan'ny tompo lanja ny ankonana ka solo tenan'Andriamanitra miantso ny ankonana hankasitraka ny fisiny any amin'ny isa-tokantrano ny fiangonana raha miantso itony alahady ny ankonana itony fa ny faharoa riavana ny soratra masina dia mampahafantatra ny asan'ny tompo na dia nivavaka azy Cornelio tiantra ary mpanao asa soa enon'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra zany saingy tsy ampy matoa ny tompo niseho tamin'ny Cornelio ray mpianakaviana ary naniraka ny Petera tsy ampy no hoe mivavaka fa tsy maintsy ao ny tenin'Andriamanitra raha vavaka ihany mantsy no iainantsika mpanao soa fotsiny isika fa tsy misy tenin'Andriamanitra dia mainy zany izay ny fampianana tamin'ny latsinainy io tenin'Andriamanitra io no rano mikoriana mamelona ny fiainan'ny ankonana maina ny ankonana tsy misy soratra masina ary tsy mahafantatra ny asan'Andriamanitra izy na dia milofo miasa manao fiantrana sy mivavaka azy mbola nateven'Andriamanitra ny fiainam-panasarobidy tao amin'ny Cornelio sy ny ankonany naniraka ny Petera izy ilaza ny soratra masina hanambara ny famonjena tao amin'ny Jesosy Kristy rehefa aminaraka ny vakiteny sika dia izany indrindra nambara ny Petera latsaka tao amin'ny Cornelio sy ny ankonany ny fanahy masina ary ho Petera hoe ataovy batisa izy menakavy riavana malala rehetra amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra no manambara ny asa-pamonjen'Andriamanitra tsy ny fiazakazahantsika mamonjy fanompompivavahana na mivavaka isambatan'olona sy isa-tokantrano tsy ny asa fiantrana ataontsika na ny fandraisantsika adidy aty amin'ny fiangonana loatra ny inona ireny dia vokatry ny fahafantarantsika ny asa-pamonjen'Andriamanitra ny asa-pamonjen'Andriamanitra izay torihina amin'ny alalan'ny teny ry ankonana malala ny fanontaniana dia ny hoe tena ao amin'ny tokantranontsika ve ny tenin'Andriamanitra tena mandre tenin'Andriamanitra isan'andro mandrakariva ve ny isa-tokantrano tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ve sa mpivavaka fotsiny ihany sa mpanao adidy fotsiny ihany
maina ny tokantrano tsy misy tenin'Andriamanitra. Izany mbola antom-panirahana mpitandrina na mpanompon'Andriamanitra hanambara ny soratra masina amintsika mba tena holonaka ny tokantranontsika, hoentika ny soratra masina ka havokatra be hamirapiratany voninahitr'Andriamanitra isika. Amin'ny fiainam-panompona riavana, aza tazonina ho anao irery ny finoana fa atombohy amin'ny ankonanao ny fizaran'izany mba ho tanteraka ny teny fikasan'ny tompo manao hoe ahoana ilay sitrapon'Andriamanitra. Minoany Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Antsoa ny hafa mba hiara-mandre ny soratra masina manambara ny asan'Andriamanitra. Ny fanompona marina dia tsy hoe ianao irery tonga aty am-piangonana, fa ianao sy ny ankonanao, ianao sy ny mpifanila-bodirindrina aminao, ianao sy ny mpiara-miriry aminao eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ianao sy ny ankonanao efa mino hitaro ny ambaindain'ny fiangonana sy ny filazantsara. Antsoa ny hafa mba hino izy sy ny ankonany ary andray famonjena. Amin'ny fiainam-pianakaviana ataovy ho zava-dehibe ny fampanjakana ny soratra masina eo amin'ny fiainatsika, eo amin'ny fanapahan-kevitra ny fianakaviana, eo amin'ny fanapahan-kevitra ny tsirairay. Ataovy eny ao anatin'ny tokantrano ny tenin'Andriamanitra. Raha mivoaka ny tokantrano isika dia mba afaro tenin'Andriamanitra ny vadinao, ny zanakao. Iny hoe tenin'Andriamanitra androany izao ilay izy, sao adininao. Ino no fanilony tongotra sy fanazavana ny lalana. Aza mivoaka ny tranon'Andriamanitra raha ny tranonao raha tsy efa nandre tenin'Andriamanitra, raha tsy efa nandray tenin'Andriamanitra hitary-dalana anao. Misy manana fahazarana ny mpianakavy hoe tsy mivoaka ny trano raha tsy mifanoroka. Ie, tsara izany. Fa manomboka izao nandalo ny alahady ny ankonana tantarany Kornelio isika. Atao fifalinany hoe mampita tenin'Andriamanitra ho an'izay hivoaka ny varavarana isika isa-tokantrano. Ny tantarany Kornelio riavana dia tsy mijanona fotsiny eo ny hoe izy sy ny ankonany dia natao batiza, fa te ho tonga na te hitondra antsika isan'ankonana mba toy izany koa. Ankonana anjakan'ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny asa-pamonjen'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ary mandray an'i Kristy ho fiainana ao an-tokantrano. Jesosy Kristy no manova ny fiainan'ny ankonana, mampisy aina vaovao ny ankonana amin'ny alalan'ny teny. Mety hoe efa mpivavaka tokoa isika isan'ankonana, mety hoe tena antra olona tsara fanahy, mirindra sy milamina ny ankonantsika, kanefa tsy ampy izany. Io Petera mbola irahan'ny tompo indray hanambara ny hafatra amintsika isan'ankonana. Te hiditra ao an-tranontsika ny tenin'Andriamanitra, aza soloana teny hafa. Te hiditra ao an-tranontsika ny tenin'Andriamanitra, aza sakanana ambaravarana, ampanjaka ho feno sy tanteraka isan'andro ary ho mandrakizay eo amin'ny fiainantsika isan'ankonana ny tenin'Andriamanitra. Sokafy midanadana ho an'ny tenin'Andriamanitra ny tokantranontsika. Ny teny tonga nofo miara-monina amintsika izany hoe raha tambatra, sokafy hidanadana ho an'i Jesosy ny tokantranontsika. Angony ny ankonanao hanatona an'Andriamanitra. Avelao ampahafantatra ny asan'ny tompo eo amintsika isan'ankonana ny soratra masina. Hoy Josoa manao hoe izaho sy ny ankonako hanompo an'i Jehovah izahay. Hanompon'ny tompo omban'ny tenin'Andriamanitra ny ankonanao. Amen. Hivavaka isika riavana. Raha nanaraka ny hafatra nampombainao ity fotoana manokana ity izahay ry tompo, dia te hisaotra anao satria tahaka ny Kornelio dia efa tafakatra eo aminao ny fivavahanay, ny fandraisana andraikitra manandrify anay eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, ny asa fiantrana vitanay. Fa misaotra anao indrindra, te hampitombo anay ianao ka mampahatsiaro fa tsy navelanao
hianina fotsiny amin'ny fiainam-bavaka sy ny asa fiantrana Cornelius ny ankonany fa nanirahanao ny Petera mba hanambara ny asanao Andriamanitra, ny asa mpamonjena tao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny soratra mazy izay nampianariny sy notoriany. Ho tahaka ny Cornelio izahay, ary ho tsay aminay ny fanahy masina, omeo anay sy ny ankonanay ao an-trano izany, andrenesanay marina ny filazantsara ny Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty, ary andraisanay tsy misy fisalasalana ny famonjena izay vitany. Tompo, voainay ny varavara ny tranonay, ny varavara ny fonay tsiraray avy hidiranao, hanjakanao amin'ny teninao, izany ihany no mampiadana anay. Ataovy mitombo amin'ny fanoloran-teny izahay manomboka amin'ity anio ity, hitombo amin'ny fitiavana ny teninao any amin'ny isa-tokantrano, hitombo amin'ny fanomponanao, fiaraha-mivavaky ny ray aman-dreny sy ny zanaka any amin'ny isa-tokantrano ny avy, hitombo koa amin'ny fanompona aty amin'ny fiangonana. Dia iray feo amin'ny Josoa manao hoe zaho sy ny ankonako hanompo an'i Jehovah izahay. Indreo Tompo misy ao amin'ny ankonanay, mety tsy afaka manatrika izao fotoana sarobidy izao, ataovy voavangy ny fanahinao masina izy ireny ka tsiaro ny fiombonana masina amin'ity fotoana ity. Misy mandalo tsy fahasalamana, ianao anendry amin'ny tana maherinao ka hitondra fahasitranana, na ho anay miara-mivavaka eto koa azy mety misy mitondra fanahintainana amin'ny nofo, misy any amin'ny toeram-pitsaboana, misy manaraka fitsaboana manokana ny an-trano, dia ataovy takatry ny famonjenao ilay nanasitrana aretina rehetra izy ireny, ary amin'izao fo mba ho sitrana ara-panahy indrindra koa. Fangio ny manamanjo na iza na izy, raha mitady hanafika anay noho ny fahatsiarovana ireo efa lasa nodimandry Satana ka te hitaizanay ao anatin'ny alahelo. Tompo, ampanalaviro anay izany foto-kevitra tsy araka ny sitraponao izany. Mety ny malahelo fa tsy sitrakao ny tahiry alahelo ao am-ponay, ampahatsahivo ny manamanjo rehetra sy izay nandalo fahoriana ny teninao manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tombo. Apetraka eo aminao ny olana mety mpahazo anay, satria ety amin'izao tontolo izao no ahitanay fahoriana. Matoky izay fa hialohanay amin'ny fandresena ianao ka hanokatra lalana ho anay amin'ireny olana ireny mba hahafahanay mandroso an-trano. Tononay aminao ny firenenay ao anatin'ny fotoana sarotra, nampiny rivo-doza ny fanesy. Tompo, meo anay ny hery hiatriana ny zary, omeo ny mpitondra isanambaratonga ny fahendrena, ary atao feno fahatokinanao izahay. Tononay aminao ireo faritra Voamafy, tany Andrefana no ny rivo-doza Fity, tany Atsinanana no ny Gezany. Ianao Tompony hanakaiky ireny mpiara belona aminay ireny, ireo mpiray firenena aminay, ireo vahiny mivahiny eto an-tanindrazana no antony samihafa, miara-mbona koa toanay malagasy. Ary aza atonoin'Andriamanitra ny mijery an'izao tontolo izao. Misy rava noho ny rivo-doza toanay, misy tandondomy ny fipoahan'ny volkano ka be fanahina sy matahotra, misy rava noho ny orohoro-tany, misy rava noho ny arety mandringana, misy rava noho ny raharaha politika sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tompo, apetraka eo am-pelantananao izany faharavana no ny antony samihafa izany, aoka hitodika aminao ilay miantoka ny famonjena izao tontolo izao, ary ahafantatra fa tsy misy fiadanana raha tsy ao aminao irery. Apetraka eo am-pelantananao ny fiangonanao, ny fiangonana manerana izao tontolo izao mba ho fahazavana sy fanasina, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ireo misionera maro any ampita-dranomasina. Tompo, mba ho toa ny Petera ny fiangonana, ka naiky ho irakao na any amin'ny tany lavitra indrindra azy,
anaiko irakao eo amin'ny farany akaiky ka ho vavy olombelinao ho tananao Andriamanitra manampy, ho tananao Andriamanitra manohana, ho tananao Andriamanitra mitsotra mba hamonjy. Dia misaotra anao izahay raha nivavaka sandratra ianao, ho tsaronao manokana amin'ity alahady ity, ny ampahery ireo tompona andraikitra eo amin'ny arsiva FJKM ary azona ny tantara ny fiangonana mba ho vavy olombelona ho an'ny taranaka mifandimby. Faly izay mampiombona ny vavaka amin'ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra, meo anay an'io ny anina sahaza ho anay, ary mamelany ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny asa vavolombelona faharoa isika ry havana dia niantsona ireo isan'ankonana iseho eo anatrihan'ny tompo hanamafy ny fanorantenany eo anatrihan'Andriamanitra. Ny hira fanampiny fahatelo araka ny voalahatra no iomanantsika amin'izany. Hira fanampiny fahatelo mandroso ao anatin'io ireo tompon'andraikitra ao amin'ny voamera mpikarakarantsika. Ravana malala dia miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo tojo ity fotoana manokana ity itodian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana amintsika ankonana. Mariana ihany ampatsahivina fa raha ny fanaontsika hatramin'ny taona 520 dia nitambatra ny atao hoe alahady ny taranaka sy ny ankonana. No ny fanamariantsika fiangonana fa mavesatra ny fotoana hitambaran'izay taranaka sy ankonana izay
dia maro isika no nangataka mba hosarana ny aladiny taranaka sy ny ankonana ka dia nodinia ny voamera ny ankonana zany voamera ny antotanisy zany nalefany tamin'ny isanambaratonga dia izao tonga amin'ny fanasarana ny fotoana taranaka sy ankonana izao. Efa vita ny 20 janoary lasa teo ny aladiny ankonana isaorana ny tompo isaorana antsika tonga kosa ny aladiny taranaka tonga kosa amin'ny aladiny ankonana sika amin'ity fotoana ity. Toy ny natao tamin'ny aladiny taranaka manasa antsika ankonana rehetra na ny soratra anarana sika na tsy tafasoratra anarana hitsangana ao anatin'izao soratra masina sy vavaka izao. Aoka hitsangana ny fiangonana riavana. Izao no soratra masina iarabana irarinso ho antsika isanankonana. Araka ny salamy 7:20 vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa ho anao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahiny izay lehilahy matahotra an' Jehovah. Hitahy ianao avy ao ziona ane Jehovah, ary ho falahita ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahita ny zafinao ane ianao fiadanana ho amin'ny Israely. Amen. Ivavaka isika riavana. Tompo eto amin'ity izao tontolo izao hikatsahan'ny olona fahasambarana fatratra ity no indro atolotra ao anay fiarabana firarintsoa mampatsiahy fa ny matahotra anao Andriamanitra ny sambatra. Aoka hitady izay atahorana anao izay mba hiaina amin'ny fahasambarana isanankonana. Izay mandeha amin'ny lalanao, miaina ny sitraponao no manam-piadanana. Ampio izahay mba tena hanaraka ny tsakany sy andavany izay voalaza ny soratra masina, hananana fiadanana isam-batan'olona sy isa-tokantrano. Misaotra fa manana teny fikasana, hanambina anay amin'ny zavatra rehetra ianao, ka hiara hiasa aminay amin'ny asa mandraharanay andavanandro. Misaotra fa mametraka ankonana feno fitahiana ianao, na ho an'ny vady na ho an'ny zanaka. Misaotra fa mbola manome fampanantenana anay koa ianao, hampitombo anay araka ny sitraponao any amin'ny taranaka mandimby anay tsirairay avy. Fa eto Andriamanitra no hivavahanay, ny mba androsoanay bebe kokoa ara-panahy isanankonana, tsy ho variana ny amin'izao fiainana izao izahay, fa hitombo amin'ny fahaloran-tena masina, hitady izay hanomponanao bebe kokoa fa tsy hiemotra amin'ny fanompona. Eto no hivavahanay aminao Andriamanitra, hanomezanao fitombona amin'ny fifankatiavana ho an'ireo ray aman-dreny, ny mpivady isanisan'ny avy. Eto no anoloranay vavaka ho anareo zanaka hanomenao ny isa-tokantrano, mba hitombon'izy ireny amin'ny fahendrena ao amin'ny filazantsaranao, mba hiarovanao ny lalaka-lehany, ka hanomezanao azy teny enti miaina isanandro isanandro. Ny mba hanampinao azy ireny amin'ny fianarana na ny fitadiavana azy na ny fijoroana ho vavolomenao eo amin'ny asa mandraharaha efa nomenao azy, ny mba hitsinjovanao ny hoaviny ho voninahitrao. Fa eto koa dia mahatsiaro ireo mpitondra tena sy kamboty izahay. Andriamanitra, aoka ianao no fameno ny fiainan'izy ireny ary ahafahany mieritreritra fa ny tena fahatanterana dia ny fahatsapana fa tianao Andriamanitra ny isanankonana. Eto izay dia mahatsiaro ireo mety tsy salama ara-pianakaviana, misy ny tsy fankazahoana ray aman-dreny na tsy fankazahoana ray aman-dreny aman-janaka. Tompo,
ataovy manan-kery indray ary atsatoy lalinao amin'nisatokantrano ny azo fijaliana ny aretanao mba ampitombo fifankatiavana andrava ny hefitry ny fisarana dia aoka tompo tena oloha rano-pitahiana ho an'ny fiangonana isanankonana eto amin'ity fitandremana ity ho ny aben'ny fahasoavanao ary loha rano-pandrosoana koa ho an'ny fiarahamonina hijoroa ny isanankonana izany no mivavaka sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fihavananay ary atolotra eo ambany fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina trany mba hirindra sy ilamina araka ny sitraponao voninahitra ity asa vavolombelona ho an'ny ankonana ity. Misaotra Tompo. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Mampandroso ireo amin'ny vomiera mitantana antsika ny amin'ity alady ny ankonana ity. Anolotra ny fandaminana sy anatanteraka ny fanononana antsika. Fa raha izao sy ny angonako kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Josoa toko faha-efatra amby roapolo andininy fahadimy amby folo tapany dia. Izany andinin-tsoratra masina izany ry havana no entina miarabantsika amin'izao alahady ny ankonana enina amby roapolo amby roa arivo izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha afaka iseho eto anatrehany indray amin'ity fotoana sarobidy amintsika ankonana ity. Fotoana izay ahafahantsika mijoro vavolombelona sy manavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia arak'izany ary ry havana meteza hijoro tsy amikenatra, tsy eto anivon'ny fiangonana ihany fa any am-piasana na any am-pianarana na eny anivon'ny fiarahamoniny misy antsika rehetra eny, hijorontsika sy iseho fampanopin'Andriamanitra. Toy izao indray ary ny fandaminana tahaka amin'ny mahazatra dia misy ny fiantsoana ny anarana ho fampiomanana, dia misy koa ny fiantsoana ho fampandrosoana. Ho amin'ny fiantsoana ny fampiomanana dia samy miomana eny am-pitoerana eny izany tsika, fa amin'ny fiantsoana fampandrosoana kosa vao mandroso etỳ aloha. Dia hisy solon-tena iray avy amin'ny ankonana maka ny takelaka misy ny anarana, avy eo maka sary miaraka amin'ny mpitandrina mivady, dia izay vao miverina eny am-pitoerana manao ny drakitra efa voatokana any amin'izany. Araka ny lazain'ny soratra masina foana hoe aoka tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Deutéronomie 16:16. Mahakasika amin'ny valopy indray misy ny anarana sy ny fanomezana, dia iny efa niraisy ny voamera teo ampidirana. Nazahoantsika rosi foana dia manainga antsika mpanajana amin'ny an'izany ireo voamera raha ohatra ka mbola misy tsy nanome fa miandry antsika eo ampidirana ihany izy ireo. Momba ny takela-pakasitrahana kosa araka ny fandaminana dia ny alahady voalohan'ny volana martsa no izarana izany raha sitrapon'Andriamanitra. Andeha hanomboka amin'ny fotoana ary sika koa miantso ny mpiara-miasa androso ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra.
raiso ny jodrano izay atolotra sy tononona amin'ny anaran'ny tompo andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ny e hampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray ny ranareo mankalazan'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Aoka hipetraka nona vavaka ampomangina ny fiangonana. Izay rehetra vita teto sy ny fiainana isan'ankonana tompo ho voninahitrao irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.